Anisan'ny nandrasantsika ihany koa moa izay fankatoavana avy amin'ny raisampirenena izay ka dia hitantsika be dia be ny sarin'izy ireo teo. Ny Asin'Andriamanjato filohan'ny délégationna manokana Antananarivo sy Andriamatoa Rakotojafy François filohan'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana dia samy nanambara fa velombolo avokoa mikasika indrindra ny fandaharan'asa izay nambaran'ny Prime Ministre vaovao. Andao hoenotsika ary ny zavatra ambaran'izy ireo. Ny azoko lazaina amin'ny mpiabary nambaran'ny Prime Ministre dia mahavelom-panantenana be satria betsaka ihany ny zavatra naseho any teo na ny amin'ny eo amin'ny hoe fampiasana ny harem-pirenena azy mba tsy ahondrana fotsiny amin'izao ny arena fa mbola misy fanamboarana aloha ampitombony valeur ajoutée moa araka ny filaza amin'ny teny frantsay azy anio fandroany entanio ary ahatonga fiovana be dehibe zay eo amin'ny fidiran'ny vola vahiny sy ny araka harem-pirenena. Tsy vitan'izay ihany fa tsapako fa misy koa ny efa heritreritra ny eo amin'ny fampandrosoana ny amin'ny politika ny etra ho amin'ny fampianana azy rehefa mandroso tsara ny toe-karena zany ary zany zava-dehibe zany ho an'ny vahoaka satria politika ny etra indraindray na mety avelo amin'ny firenena na mety hamono ny firenena. Raha fijeriko manokana aloha raha ny programme ilay voalaza telo dia zavatra tsara daholo reny fa miandry ny fanatanterahana an'ireny programme reny. Raha ny programme zany ny lafiny rehetrarehetra ny secteur rehetrarehetra voalaza tao ny fandriampahalemana ny fampandrosoana ny sosialim-bahoaka voalaza tao ny secteur rehetrarehetra fa miandry ny fanatanterahana azy. Anisan'ilay tena soritany ilay hoe fanjakana an-tandalana ianao anatin'ny lalàna ao na fijerinao an'izay azo mipetraka tokoa izay. Azo apetraka io miankina amin'ny volonté-ny tsirairay hoe ny lalàna ny eo foana fa mifampiarana azy no asiana feritrretana.